toko fahenina Genesis toko fahenina zao nivaky ny tena amin'ny andiny fahatelo Genesis toko fahenina eo amin'ny andiny fahatelo vaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aloha Iavé tsy manapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahitra amin'ny faniavana dia nofo izy nefa 20 taona ny androny rira lasany maro izy fanamarana eto tsy manapaka mandrakariva ao amin'ny olona hoy avy Andriamanitra ny fanahitra mampieritreritra izy ary matonga saina hoe fa nahoana moa ny tsy afaka manapaka mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra raha ny marina olombelona mora mivaova mora mivadibaditra ary matetika aza tsy mamitana na mitazona ny fanekena tsy ataon'Andriamanitra aminy satria nahoana ary manao an'izany izy ny toy ny manaraka eo dia hoe ny fanamarana hoe faniavana dia nofo izy rina lasela vavy ny tena marina zany matonga tsy afaka manapaka mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra mbola araka ny nofo ny olona mbola araka ny nofo ny olona ahotsika hoe mety mbola andevotsy ny ota ka tsy afaka hiarako mihitsy ny fanamasina tsy mita manandevo mazava zay fanamara zay Galatiana toko 5 izao ny lazany azy amin'ny Galatiana toko 5 Teneniny 9 sy 7 mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoy zao mandiana araka ny fanahy ino moa ny dikany hoe mandiana araka ny fanahy hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko 5 andiny tena manontolo manao hoe ny teny zalazaiko taminareo ny fanahy sy fiainana ny tena mamy zany zany tena izy mandiana araka ny fanahy mandiana araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana toko 7 teny andininy 4 koa izy dia miteny manao hoe fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna raha ny marina io zany na miteny izy mandiana araka ny fanahy dia mandiana araka ny lalàn'Andriamanitra fa Jesosy dia miteny na ny soratra masina aminazy na ny Korintiana voalohany na ny Romana toko 9 misy teny manao hoe zay talian'ny fanan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra izany hoe mandeha araka ny fitariana ny fanamasina ka raha miteny izy dia mandeha araka ny fanahy dia mandeha araka ny tenin'Andriamanitra mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra ary mandeha araka ny fitariana ny fanamasina vina ny antony tontony hoe dia tsy hatanteraka ny finan'ny nofo ianareo tena marina zany olona zay tsy mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra fitariana araka ny lalàna araka ny teniny dia tsy maintsy mirona any ny finan'ny nofo fanoto hoe manaraka fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary ny fanohitra izy roa mba tsy azonareo manao tsy zavatra tianareo rira lasana ba ny tena marina zany dia zao raha ny olona araka ny nofo zany dia tsy maintsy mihatra tsy zavatra ny nofo izy araka ny tena amin'ny Romanina toko 5 andiny 5 rona foana ny zavatra ny nofo ny olona araka ny nofo ary anohitra ny tenin'Andriamanitra anohitra ny lalàn'Andriamanitra anohitra ny fitarian'ny fanamasina fa tsy alaiky zany mihitsy zay natonga miteny amin'ny Genesis ny teny hoe tsy mba manapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahy fa manofo azy amin'ny faniavana mani mandrakariva amin'ny manofo azy rina lasana vavy malevitra ny tsika to ka tsy mety manaiky tsy mba mety manaiky zay zay miten'Andriamanitra satria miten'Andriamanitra dia fanasy fiainana la araka ny nofo kosa manohitra izany tsy manaiky zany ao amin'ny Galatiana dia misy an'izay teny izay mihitsy hoe maleniky nofotsika ity Galatiana toko 4 zao ny lazany azy eo amin'ny andininy 12 sy ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Galatiana toko 4 andiny 12 sy ny 13 ry rahalahy mangataka aminareo aho no tonga tahaka ianareo zao kosa efa tonga tahaka anareo tsy naninona akory ianareo nefa fantatrareo fa
noho ny fanemen'ny nofo no antony nitoriko ny filazantsara taminareo tamin'ny voalohany. Jereo zany fa tsy maintsy toriana ny filazantsara motsapan'ny olona fa malemy le nofo. Ary mijerytsika ny matoelina am'roapolo raha nentin' Jesosy niakatra tao tendrimohitra hivavaka miaraka aminy mpianatra telo mirahalahy meloa misy samborana azy. Teniteny tamin'ireo mpianatra izy hoe mity reto mamola makeloa de mivavaka ao. Raha Jesosy mandeha mivavaka miverina izy matonga izy telo mirahalahy hoy Jesosy hoe nareo tatory mivavana mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanana. Mety any ny fanahy aona toy nofo tsy manan-kery rina lasa nava le nofo ny olona zany tsikololelona sady malemy no koa tsy manan-kery. Tsy manan-kery anohitra ny fankapanana, anohitra ny zavotsarosarotra hatramin'ny asan'ny maizina fa mora resy mora mividy. Azay no tokony apôstôly miteny eto hoe no ny fanemen'ny nofo mitoriko ny filazantsara taminareo. Raha ny marina zany tsy misy mahafaka amin'le nofo malemy mihitsy na le tsy manan-kery fa tsy amin'inona amin'ny fitoriana ny filazantsara rery ihany. Zay no tokony apôstôly Paoly miteny hoe ny filazantsara io tena ambarany fa fahadanana antsevay. Azery raha latsy anabavy nitorina amerimberena izany hatrany amin'ny fiangonana tsy maninana miverina foana azy satria ndrao tsy de mbola tena nazo famonjena isika. Zanak'izy hoe de nambarany eny amin'ny Hébreux toko faefatra fantatsika loatra manompo alikeny voalohany ho ny fanambarana hoe fisika koa de nitorina ny filazantsara tahaky ireny ihany efa niteny zay fa reny tsy naso azy satria tsy miaro fonona atao am'izay nandre. Ny tena marina zany zao natoriana ary zany ty filazantsara ity nambara matetika reo. Ny tena marina misy ny olona tsy miova toetra tsy tanteraka amamy zay zavatra zay ny ten'Andriamanitra ary ko tsy tafapetrako amy mihitsy ny falamasiny araka le teny teo amin'ny famiafana de nofo izy. Rerana sy alabavy raha mandika ny fanamarana isika no miaraka amin'ny nofo raha ny fanamarana hitantsika teny de mazava ny lazany any keo ao Romanina toko voalohany itony fanamarana itony a ndraindray adinidinitsika. Romanina toko voalohany zao nivaky ny teny eny andininy raika amby roapolo. Romanina toko voalohany raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa na de nahalala an'Andriamanitra azy izy miteneniny tena nahalala an'Andriamanitra izy miteneniny tena de nahalala an'Andriamanitra ary izy tsy mosy miteneny voalohany zay fa raitsika tsiny de le olona milasako vavaka olo tena mitony manaradian'i Jesosy Kristy tena mahalala an'Andriamanitra tokoa mahalala an'le filazantsara ny famarinana ko mitony eo fa da de nahalala an'Andriamanitra ary izy de tsy manankalaza azy izy na misaotra azy toy zay mety tao an'Andriamanitra fa tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny folo dota. Rerana sy alabavy raha mantika zay fanamarana zay tsika ny olona araka nofo zany matetika mahalala tokoa ny filazantsara mahalala ihany koa ny famarina ten'Andriamanitra fa rehefa mizavatra manjo azy maninona izy tsy mahay misaotra an'Andriamanitra tsy mamankalaza azy andrendray lasa fanomezantsiny ny vavany lasa fimenomena lasa fitaraina pona ka matonga an'Andriamanitra tsy miaino azy. Azay manarana atsika manoloana mihitsy ny zavatra zay mitrambo amin'ny fiainatsika de anjaratsika mandiny tena hoe mahay mankasitraka an'Andriamanitra avy ao raha tonga hitsanany zavatra tahaka an'izao. Nahoana moa oabolina toko fahenina amby folo zao ny filazan'ny ten'Andriamanitra ka tokony hampandiny tena atsika hoe tena mankasitraka an'Andriamanitra avy ao mahay misaotra azy avy ao manoloana ny zavatra zay mitrambo amin'ny fiainako moa tena oabola mitoko fahenina amby folo andiny faefatra izy moa tsy mahay zany zao ny ambarany soratra masina
ny zavatra rehetra zay nataony avy Andriamanitra dia ahoana osoratra masina misy antony avokoa samy misy antony avokoa fa ny olona ndraiky tsy manaiky an'izany tsy eken'ny olona zany raha olona ao Jesosy mianaka amin'Andriamanitra misy hevitr'Andriamanitra famonjena azy daholo ny antony zavatra rehetra zay mitany tsy misy eo fa tsy hoe tonga ho azy io hoy toy ny manaraka eo eny ny raha tsy fanako azy dia nataony amin'ny andro ahitandroso rena latsanabara enina dia mety hatramina fahafatesana azy misy hevitr'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra ho famonjenany olona raha mbola tsy miditra tentsika tamiresaka tamin'ny raha anakay tena ivelany dia zatra napetratrao raha namaky ny fanamorany ten'Andriamanitra eny amin'ny Samuela voalohany toko tena ambin'ny folo tsy ovakika eto izy fa mba mpitaiko aminareo ny Samuela voalohany toko fenina ambin'ny folo dia misy fanambarana resany io satria taoriny talohany io lena nitavan'Andriamanitra any Saoly tsy mpanjaka intsony anjatra nitanga rehefa nilavin'Andriamanitra tsy mpanjaka intsony Saoly dia zao niala tao aminy ny fanan'Andriamanitra dia raha niresaka izay morala tena ivelany teny dia zao ny fanambarana hoe ny mahagaga dia zao rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia nisy fanahafa avy amin'Andriamanitra izy ny tenin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly ka natao azy natahotra nisy sary tahotra ka rehefa tonga fanahy io dia olo ny Saoly fa dinanokana izy dia zavatra mitranga io ny tadiavana amin'ny Davida le mahita ny lokanga dia ny zava-maneno ka rehefa tonga Davida miteny ny lokanga io dia miala ny fanahy ratsy ao amin'ny Saoly io dia tondra izy zao nefa azy adiny le teny teo hoe tsy napaka mandrakarivo anatin'ny olona ny fanahy hoe avy Andriamanitra nahoana ary sao neke tsy nietreta filebahana mihitsy sao neke tsy mitady famonjena mihitsy fiovany rehefa tongotonga izy ino reny atao milamindamina izy indray izy tady amono ny Davida dray ady nendrika ny Davida ny tena marina zany dia zao tsy afaka miketraka araka ny tokony izy ao anatin'ny fanahy fa Andriamanitra mietratra le famonjena nefa ny famonjena azy zay mahatonga le fanamarana hoe teo ambany fahasoavana izy mbola ao le famondrampon'Andriamanitra fa izy no tsy mieritreritra mihitsy miala amin'ny zatra tsy mety ataony mpifankalany sy fifofony ain'ny Davida io ary ny fano mietreritra le toerany foana izy hoe aza-mpanjakako tsy tonga tamin'ny filebahana rena ratsy anavana zay mahatonga ny fanamarana eto no miteny hoe tena mihevitra ny famonjena foan'Andriamanitra fa dia araka ny nofo ary le olona mieritreitra foana ny famonjena azy izy mitady zay lalina rehetra hanafahana azy izy efa tsy mety olona azon'Andriamanitra atao ahoana moa ary rahantsika le tenitra tao teo vola ty dia niteny izy hoe misy antony avokoa ny zavatra rehetra fantanina petraka dia zao ina ny antony ina no antony mahatonga n'Andriamanitra mamena ny zavatra tsy zany mitranga dia vanikely ny fantanina teny hoe misy fanahy avy amin'Andriamanitra tena mizika tokoa ny eritretra miresaka izay miraharaty hoe fa ahoana ary avaly amin'Andriamanitra ve ny fanaratsy valy anakiroa ny herinay tamin'ny fanavahana teo hoe ny anakiray io dia zao Andriamanitra rehefa mietritra famonjena dia avelany na Satana raha lelany olona hitatsika zany tamin'ny androny Joba ary ny fanoa dia zao tamin'ny fotoana resahana io mbola afaka nivezivezy Satana miakatra ny tanto makety ambony tany satria mbola tsy tonga zanak'olona Jesosy mbola afaka mivezivezy zao foana izy ary miantony mivezivezy eny dia mpanganany le olona hanamelona le olona rena latsy anabavy ho le fanontanina teo hoe fa manina ary navelan'Andriamanitra hitrano zany zavatra zany maniary Satana avelan'Andriamanitra ame ny olona ena ny antony nresatsika ny koa teo hoe tsy tonga tamin'ny fibahana mihitsy Saoly zao ny fanamarana ovakitsika ao amin'ny Jeremia toko fahenina mampiseho am'izay le fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fitiavany ny olona zay zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy toko Jeremia toko fahenina ery amin'ny andininy favalo amin'ny anaran'i Jesosy toko minoanatra ianao ry Jerosalema fa ndrao miovotra miala aminao ny fanahitra
Afandrao ataoko tany lao ianao dia tany tsy honenana. Jereo fa rehefa tsy mety mioanatra ny olona, tsy manaiky fananarana ny olona, tsy tiandriamanitra nahitrehitra ny famonjena azy azo ny fiainana mandrakizay. Rehefa tsy mety manaiky ny olona satria mitsika te hoe misy antony avokoa na tena izay ataon'andriamanitra na inona misy antony avokoa. Inona ny antony? Ny famonjena ny fanahiny olona, ny famonjena azy. Dia avelan'andriamanitra hitranga dia zavatra tsarotsy iny namarako taminareo hoe mety hatramina fahafatesana azy. Tsy ela koa zay voangy antsika nareo izy amazy tamin'ny farefanantenany ary mampiatrehitra dia zao hoe ny talata midimandry ny zanany, ny anady ny any firavavona midimandry le rainy. Raha ny olona zava-troza zany ary tena mafy zany ao anatin'ny herinandro fotsiny. Misy namana miteny tamiko hoe tena mbola tsy misy ohatran'iny pasteur a, tena mampiatrehitra hoe raha ty taovitra ny volana mbola tsy mety zava-trotra amin'izany. Rirana tsaina ba tsisy afaka manao fitsarana hoe ka zao esiko zao no nataoko zao no nataon'jareo tsy mirona tsara ohatra misy hevitr'andriamanitra io. Ary zay mahatonga miteny hoe ny famonjena ny fanahy tsy ny olona miarom-bola ihany a, tsy izy ihany fa ny manodidina rehetra mihitsy dia samy tian'andriamanitra andinitena mandinika ny fiainana. Da za miteny aminareo fa raha tsy mitandronytsika amin'ny fiainona ny toy ny fanambarana itony dia filazantsara ny famonjena io tena dia tsy novy e mbola tsy matahotra an'andriamanitra zay. Ary ny tena marina azy teniko voahirana tamin'ny heriny teo ty ny manahirana amintsika samy mpiara-mivavaka ary raha lasana vavy a ary matetika raha nareo marina zany fa mpiteny an'izany foana hoe rehefa tsika samy tsika fa ny fanantenana endry daholo petrapetraka daholo fa rehefa ny ambadika any asa ohatra any am-piasana eny amin'ny fiarahamonina manahirana tsika raha tsy mitandrina, raha tsy mitandrina tantara ny saba mitantarako azy a izao matoroko anareo aza miasa sena isa ary no tenen'ny pasteur zany na rehefa voabarana izy dia isa ary zany tsy anjaratsika no miatrehitra zany zao misoratra masony asiko mafy tenkomana za zany mandinika ny tena rehefa tonga ny fanamarana fa tsy miasa anao hoe isa ary midinitenena am'zany satria nitsanga dia zao fanatsika moa rehefa andriny tonga ny fialan-tsasatra dia mamoate mivoaka ivelana Antananarivo na ny amina fianakaviany na koa any amin'ny namana mitejavatra takan'izany. Zay zany mahatonga amin'teny le tantara hoe anjarako mandiniky atsika sao dia mbola araky ny nofo ary azy zany sao dia mbola tsy afaka no hita manandeha zao zavatra miseho rehefa nandeha tany le olona reo a mpiara-mivavaka ihany koa mivatana ny nampieritreritra dia zao taty aoriny efa mataonana efa dodimatry le olona tonga ny fanamarana tena tsy nampozonay ohatry zany ny zavatra hitranga ny zavatra miseho itsika reto maro ny tsy mahajoro rehefa misy ny zavatra mitranga tsy mamijoro ny zavatra mitranga matikena maso menatra tsy mamijoro araka zay mazay ten'andriamanitra ny zavatra miseho dia zao rehefa tonga tany amin'ny toerana io reto fianakaviany reto ny nampalahelo ao zava-pisotro mamamo mety natany amin'loatra mivaidiananareo ka sy maro mitokany moa le trano nametrahana azy tsy dia hita amin'le tompotrano rehefa teraka ny fifamanina satria misoratra masina hoe mitoka moa manino na midivay moa manino misy tena zay na misoratra masina mampitabataba teraka ny andy fifamanina tao anjatra ny trano azy a mivoaka tety ivelany mihitsy tsy miafina tsony fa raha nga manenjika le raha mampolo amin'ny antsy gaga nefa rehefa nantenana mampiatrano ary nanafatsy izy nota teoriny miala tsy ny tompoko fa rehefa misy ohatrandreny na lopitazy na mantsy ny tenen'ny mpiara-bavaka matetika
fa za rehefa ty amin'ny tsoa rena lasena vavy na ny tena tamin'izay fotoana izay a nanompo tena nanompo tena ary mieritreritrety jesosy eo zany ampilipitra zany mamaky ny mpiambony manao fampahereza sy fampianarana nizatra ambaraka venitsibety mazatra tsy ambaraka venitsy izy na ola ny mpiambona mbola misy tratran'izany ary zay ny aniarana atsika hoe hitorena zay merenana trano ny filazantsara io fa raha tsy mitady ny solatra masina hoe tiako zay ty zay fatapitady a ihany no hita raha tsy fatapitady tsika aza manenteny iova zany raha tsy fatsapikatsaka tsika da tsy koa ny solatra masina hoe fantatsika loatra amin'ny mivavaka amiko ianareo andesy hivavaka amiko iaino anareo aho ade ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra aona le fikatsahana zany nampirisina ny fiangonana mahazoto amaky baiboly mandika ny solatra masina amin'ny fitarihan'ny fanamasina zany nampirisina ny fiangonana iainy toroteny itomony finoana miasa ny fanamasina zany nampirisina atsika manao vavaka sy fifadiakanina satria na mamaky mivavaka mandrakariva atsika miresaka am' jesosy na mamaky baiboly sy mihainy toroteny atsika tsy miteny zany hoe izy am'izay aho zao fa asan'ny fanahy io asan'ny fanahy io zay ny antony ampirisina atsika nao vavaka sy fifadiakanina azon'andriamanitra mitatseratra manamarina zata zay la zay no amin'ny fiainatsika da taranankiray amitseo zay zaranankiray fa tsy ny filazantsara izy ary manana anjara mitona fiangonana amin'ny toerana anankiray miresaky tsika telo hoe malemy le nofo tsy manan-kery no vaolana rehefa aveo hoe sa mazakaritrana le zao ty baolina be io zazalahy io ary anatina ekipa anankiray izy niakaka ty zao rehefa mandeha le lalao baolina io mafonifananana izy zatratrana ka am'izay fotoana zay de zao andro alaka misy na andro alarobia na andro alahady le baolina fa nagaga no tonga teo famaranana teo le ten'andriamanitra atao amin'ny obolany tofenandre vola andiny efatra manao hoe ny zavatra ety anataony avy andriamanitra de misy antony avokoa iny anondrano tonga le famaranana amin'ny sabata le izy ary izy amin'io tenekinan'le ekipa andry ao anatin'le ekipa sadaikatra izy ina no atao metety izy mela toerana amin'ny fitondrana fiangonana izy metety koa izy nefa ry hoe tena andrekinany zalahy miasa ina no atao tapakevitrany izy fa miana anemaka any amin'ny trafavahana manompo an'andriamanitra tonga ny fotoana andeny tamin'ireo namana izy za zalahy tena tsy afaka mihitsy amin'ny sabotsy fa hoana rangahy ianao reny tena andrekinany ekipe maniny ianao miala ohatra'zany tena tsy afaka mihitsy azy nama tsy maintsy mandraikitra mitondra fiangonana ohatran'izao zay maindray mandeha io veranga de manino tena tsy afaka andeha am'izany mihitsy aho fa ataovy any nalahelo ny namany misy mitezitra misy misorena tonga ihany be eo alohan'ny natongavany lelanao de ahoana marina ka de tena tsy afaka mihitsy ve ianao de zao ny fanamarany tam'izay za zalahy tena tsy afaka mihitsy satria za efa voaroy gagagaka le namany ona tsy manao filazantsara tena am'izay za efa voaroy izy zany de tena efa voaroy miaraka nikritio miazo fijaliana aho fa tsy afaka dianao zany baolina zany tsony fanompo an'andriamanitra lasa ny mpanao baolina nalahelo reo tonga le fotoana mandeha ny baolina izy any am'trano vavahana mandeha ny fanompoko vavahana ny maraina raha many ataony reo mandeha midiny sakafo izy hiditra ny fitoko vavahana ny riva de nampiny fitantarany tsy amijanotranga rahalao izy miravako lolo fiangonana miazakazaka noditany an-trano atsily dao le akanjo tonga mandeha mivavaka sino am'le akanjo fanaovam-baolina miazakazaka izy nakany amin'ny toerana fanaovam-baolina vinibita zao ny namany vola hitazy tamy avany
le zanahty vao hoe zany efa nasolo ny toerana ina zany mba mandehanany aty asakasaky izy koa avy le namany de nanontany azy ina ny aleny vonombo aty tsy mahafantatsy izy tsy fantatsy zay dika le vonombo fa le teny nataony ihany naveriny taminy ina ny aleny vonombo aty rina raha sy anavavy samy resaka amin'ny fiangonana teneny ndre le tony falavarany vonombo miaraka amin'ny kristy miazo fijaliana aho tsy satsony velona fa kristy mivela ato anaty ny fiteny malagasy hoe mitsamokity moa vita amin'ny zay toko mitsanga matety ka vavaka be dehibe fa raha vitena miainy mamela zavatra hitranga am'izay andriamanitra ampandiny tenan'le olona andiny amin'ny fiainany eo vao tena miariary am'izay izy hoe tena zany tokoa ve za rena lasianabavy izay nanovona sanesana vaolana mandrakariva ny fiangonana raha ny soratra masina nijerena zao lazay migalatia toko fahaenina eo amin'ny andininy efatra amby folo galatiana toko fahaenina andininy efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo galatiana toko fahaenina dia zao ny fanambarana eo vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo efatra amby folo fa sanatria raha mba misy atao reare afa-tsy ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika zay navoombo izao tontolo zao teo amin'ny azo fijaliana raha mianatra ary zao kosa raha ny am'izao tontolo zao jerenareo zany fa raha ny mana zany avinitsika ny fanambarana izao tontolo zao mihitsy ny voombo teo amin'ny azo fijaliana saky zao le zao tontolo zao rehetra voombo teo amin'ny azo fijaliana hoe tsy tonga tamin'ny fahafatesany tsy niara-mana tamin'ny Jesosy tsy niara-nitsangana taminy fa zay mino ihany zay mino ihany natoky am'izany no ambanany soratra masina fa voombo miaraka aminy ka inona moa ny antony nanomboanan'le olona le zao tontolo zao miaraka amin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana fa maninona izao ny fanamarana zay fantatsika loatra ao amin'ny Romanina toko fahaenina Romanina toko fahaenina eny andininy enina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahaenina andininy enina fa maninona nombona miaraka amin'ny ambany azo fijaliana fa fantatsika fa mipetsika taloha de miaraka nombona tamin'ny azo fijaliana azafady mba ny mana ny tena miota mba tsy hanobotsika mitanitsona zay hoe zany fa nyfanamana de mitena hoe nombony anaraka tamin'i Jesosy tompo azo fijaliana ina no antony hanimana hanapotera handravana de tena tsika ke zay fahotana aydikatena nombona ny tena mana zany nombona mihitsy mampotena mihitsy le mamola taloha ravana eo fa tsy hitantsona izany olona araky ny nambara teny amin'ny Genesis hoe mani mandrakarivo ny nambara tamintsika teo koa hoe manao fanambarana no miaraka amin'ny fitondraty nefa tsy izany akory ary io le tantarany resana teo hoe eo amin'ny sampiaram-bavaka izy mipetrapetraka atao endrendry fa rehefa ambadika any an'olo-kafany mifotra ny tena toetraka zany mihitsy izany ila zany mihitsy nombona miaraka amin'i Jesosy ny azo fijaliana poteny ravana mihitsy fa tsy hitantsony ny olona tamin'iny ajenina natonga ny fanamarana amin'ny Galatiana toko faharoa rehefa nino izany fanamarana izany de olo Galatiana toko faharoa eo amin'ny andininy faharoapolo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho aty izao tsony velona fa Kristy ny velona ato anatika rena lasianavavy zay ny tena nombona ny olona zay ny tena nipotena azy mba tsy hovela ho an'ny tenany tsony le olona ho an'i Jesosy Kristy tompo onenan'i Jesosy anjakany amin'ny alalany fanahy zay ny tena marina aveo mantsy anareo hoe raha tsy tadiavitsika zany raha tsy resatsika mandrakariva amin'i Jesosy zany tsy miova matetiky mety te tsara velatsitsika fa tsy hitaraina antsika amin'Andriamanitra hitanao antsika aminy ka nambarina hoe izao ny aso anateny tanteraka ny tsara rehetra tsy iseho zany tsy hipotra mihitsy zany ary jereo fanamarina teo hoe tsy izao tsony velona fa Kristy velona any vo miova ny olona any vo hita ny fisovany
ka rehefa miova am'izay izy Kristy Jesosy nyvelona ao anatiny izale Jesosy io zao ny ambarany amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo Korintianina faharoa toko fahatelo zao nivakiny eo amin'ny aniny fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo amin'ny anarany Jesosy tompo Korintianina faharoa toko fahatelo dia ny fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo ary ny tompo izany fanazany azay tena fanany tompo ny toerany fahafahana le mitamany devo afaka ny zavatra mitrandrany koa dia zao mety mbola misy masirasira kely mety mbola misy miasa mofo amin'ny mahazazao Kristy azy mety mbola ao ny fieritreretana manao asa maty miasa ny rano Jesosy atately zay fanamrano zay zay toerany fanany tompo toerany fahafahana aloha ny toeny manaraka tsy hoe afaka fotsiny mazokoa ny toeny fa sy le rehetra kosa amin'ny tavatsy misavona dia mijery mivonahitry ny tompo tony amin'ny fitaratra ka hovana azy izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra tony avy amin'ny tompo dia ny fanahy rira masana ma jereo fa tsy mijanona fotsiny hoe afaka fa ny tena marina tena hovan'Andriamanitra mihitsy ho amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra zany hoe tena tahaka ny Jesosy ka le fanazy ao anatin'le olo io am'izay Jesosy le ao anatiny io koa le fitiavana io le fitiavana ny tena marina zany la lasiana vava ny tena hitana fa tena miovany olona le fitiavana am'izay izy tena hita ao am'izay le fitiavana araka an'Andriamanitra ao le fitiavana miteraka am'izay ny fanavarany soratra masina ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy miaminy tsy mirehareh tsy mebeny ny fitiavana tsy manao otro-po tsy mitadiny azy ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana miara-mifazy amin'ny fahamarinana ny fitiavana ambanany soratra masina itsio fa mino ny zavatra rehetra sy araka an'Andriamanitra fa tsy mino foana ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra mahatra na dia ambakaina azy mahatra na atao tsinitsinina azy mahatra na dia fiesoana azy vao ny fitiavana ary ny fitiavana manantena ny zavatra rehetra sy avy amin'Andriamanitra rira lasiana vava raha tsy izany tsy hita ny fiainatsika mihitsy zany hoe tena olona amin'ny Jesosy zany Andriamanitra moatsika lasa makely amin'ny fiainatsika aza adiny rehefa misy zavatra mitrano amin'ny fiainatsika aza miasa aloha na mieritreritra hoe fandringa loatra manakabeazany io na mieritreritra no rianina mihitsy manao an'izao rianina anao saina zay an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ihany satria ny olona mitady famonjena zay an'Andriamanitra ihany nao zy mieritrereta jera zay ny teniny jera zay ny fanambarana fa tsy misaina zay an'olona zany fa raha mieritreritra ny olona tsika lasa tinareo fa tonga ny fatafitonana tonga ny alahelo tonga ny fanomezantsiny tonga ny fitsarana avokatrizay misaraka koa dia misaraka ka Andriamanitra matsika rehetra atateraka ntsika fotsy ny fiasana ho le teny tao amin'ny Korintianina faharoa vakitsika farany teo ny tompo sary fanazana zay terany fanany tompo ny terany fahafahana tena ho afaka daholo ny zavatra rehetrarehetra mbola mangetra mamatitra mitarazoko fa tsy hita amin'ny fiainatsika tsy aty misy tantara anankiray farany manerako anareo araka le teny teo hoe mila mitandrina reto fa raha tsy voanimby mihitsy nofotsika io amin'ny azo fijaliana araka ny teny amin'ny Galatiana toko fadimy andimy efatra amby roapolo an'ity hoe zay any Kristy Jesosy dia maninona izy ahoana ny any Kristy Jesosy manombo ny nofony mba ny fandriny sy ny finanto amin'ny azo fijaliana tsotra aminareo misy olona mazoa amin'ny Jesosy mampanahelo ry reto ankehitriny e aminao adalàny e ary taitra fombalany nareny io fa misy zany am'izao fotoan'izao nampivavaka azy a samy vehivavy ny fankaty malana reny io vehivavy io ndraiky fa ny lehilahy mbola tsy fantatra vehivavy taitranary reny io nefa le olona hoe mpivavaka tena taitranary reny vavaka ka ny tena marina ahoana mampilasy tratran'izany tsy voaomby ny nofo
tsy tonga amin'ny finoana vo miaraka amin'ny kristiany azo fitaliana aho tsy tonga am'izany fa zany teny anao fa tsy mieritreritra am'izany tsika de taty ty fa tsy maintsy irona eny miasa amin'ny nofo foana tsy maintsy irona eny miasa amin'ny nofo foana de taty ty fa olona manometsiny foana olona manameloka olona mpitsara lasa toerana misy atsika ary am'izay fotoa zay raha tsy mety tonga saina am'izany de manjary fitonga resany le ratsy any amin'ny Joda any de misy an'izay teny zay mihitsy de olona araka ny mofo mahatonga fisarahana ka raha vao tsy mitady fiovantsika de anany miasa ny mofo a de tady difa simba ary manimba zavatra be dia be mihitsy andriamanitra moatsika miasa mahiro amin'ny fiainatsika soatran'andriamanitra mbola mandray ny teniny tian'andriamanitra tena miova ary tena mahorita amin'ny fiainatsika mihitsy hoe tena fitiavana araka n'andriamanitra mba tanteraka ny sitrapon'andriamanitra rehetra amin'ny fiainatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Tsy manaindaina tsony reko